L'association CGPGM, la Cercle des consultants pour la promotion de la bonne gouvernance de l'exploitation minière. Ny fikambanana dia niforona tany Andohany Lakaka tamin'ny taona 2024 noho ny fisina fitrandrahana renakibon-tany tsy ara-dalàna izay nirorotra be tamin'ny toerana iny. Dia tamin'izay no natsapako fa mila tolo-tanana ny fiarovana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitrandrahana renakibon-tany, fitrandrahana madinika ny tiako tenenina. Dia isany mba mitondra anjara biriky amin'ny izay asa izay ny association CGPGM. Izahay akory tsy mitrandraka fa ny mitondra tetikasa izahay aty amina toerana fitrandrahana toy ny hoe fanarenana ny tany izay simba fitrandrahana, ho ihany koa ny fanomezana voalarana ireo vehivavy. Misy zany initiative izay iarahanay amin'ny Fanainga Plus ka isan'ny nosafidinay manokana ity toerana ity tsara fara fokontany Antanety Lapa. Fa le tetikasa ataonay eto zany fampisongadinana ny mira lenta sy ny fampanajana ny zon'ny vehivavy, dia eo koa ny ady amin'ny fampiasana zazatsampitaona. Niara niasa tamin'ny dada sy mamanay nanomboka niasa n'ity vavy ity 13 taona. Eo amin'ny 13 taona zany ny ankizy aty aminay dia efa miarahandray aman-dreny ny miasa an'io daholo, na vavy io na lahy io. Dia nampirindrana miaraka amin'izay lohahevitra anankitelo izay ny fanatsarana ny tontolo iainana, izany hoe ny fanarenana ny tany simba sy ny tany ravan'ny fitrandrahana renakibon-tany madinika eto amin'ity toerana ity. Isan'ny tanjonay zany amin'ny ankapobeny dia ny resaka formalisation na fampanaran-dalàna. Dia faharoa isan'ny tanjon'ny fikambanana koa ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny lafiny ara-tsosialy, ara-pahasalamana ny ireo mpitrandraka madinika. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny analana ny ankizy tsy ampy-taona mitrandraka, satria betsaka ny ankizy tsy ampy-taona mitrandraka tetỳ toerana. Fikambanana roty anay zany dia mbe mba afaka amin'io zay afaka azy ilay faritra ny ankizy kely mba songadina tsara kokoa ny fivoarana kahity. Miady koa ny fikambanana ho an'ny fiparihan'ny zava-mahadomelina sy ny fitoroana zava-mahadomelina, satria raha vao miteny fotsiny isika hoe fitrandrahana madinika dia hita ao daholo ny karazana délinquance rehetrarehetra ary indrindra ny fiarovana tontolo iainana. Maro be ny dingana efa natao toy ny fampiofanana ny olona amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny fitrandrahana renakibon-tany, satria ny ankabeazan'ny olona eto mpitrandraka. Dia nomena ihany izy toromarika hoe ahoana ny fomba fitrandrahana mba ahafahany manaraka ny fenitra koa rehefa mitrandraka izy dia tsy tena simba be sy potika be ny tontolo iainana raha ohatra mbola izy fitrandrahana eny aoriana any. Misy ny tetikasa IMO izay atao eto amin'ny Tsarafara fokontany Antanety Lapa. Misy ny tetikasa famboleka-kazo fanarenana ny tany izay simba fitrandrahana. Nampiofana koa izahay ny resaka zon'ny ankizy, ny zon'ny vehivavy, famaritana ny atao hoe mira lenta ary nanome lesona madinidinika eny antsefatsefany eny. Dia ny zavatra tena nisongadina lehibe zany tao anatin'izay enim-bolana niasan'ny fikambanana teto izay miady amin'ny fampiasana zazatsampitaona eto amin'ny fitrandrahana renakibon-tany. Tato ato dia efa hita sahady ilay vokatra, satria sarotra be moa ny teny hoe tsy misy intsony fa tena niaina dia niaina, ny zaza mianika eny amin'ny lavaka eny amin'izao fotoana izao. Efa voatarika tsikelikely ireo ray aman-dreny amin'ny hoe misy ny zon'ny ankizy hianatra hilalao
ao ny zon'ny ankizy koa mba hisitraka an'izany hoe fiainanao amin'ny ankohonana zany. Misy hetsika maromaro matetika isan-kerinandro mihitsy natokana ho an'ny ankizy fampilalaovana an'ireo zaza ireo, fampianarana ny zaza eny fa na ny zaza efa mianatra na ny zaza mbola tsy nandia sekoly ary ny zaza niala sekoly dia tena nampitovian'ny fikambanana nomena an'izay fanabeazana izay daholo afaka namaky boky ary afaka nanao hetsika maro isan-karazany izany hoe fialamboly sy ny torak'izany. Isan'ny tombony lehibe ny fananana traikefa, fampizarana, fahalalana sy ny fifaneraserana indrindra fa hoe fampifanatona OSC maromaro dia mifampizara, misy échange, misy partage ao zay zany aloha bénéfique. Dia visibilité koa faharoa, dia ny fahatelo tombotsoa izay tsy azo tsinotsiniavina ataontsika hoe fahafahampon'ny fikambanana afaka nitondra tetikasa fampandrosoana eny ifotony. Izany hoe efa etaetan'ny fikambanana hatramin'izay mihitsy zany ny hoe hiara-hiasa akaiky amin'izany vondron'olona ifotony izany amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-ekônomika sy ny lafiny ara-pahasalamana ho an'ireo mpitrandraka madinika ireo ary ny mason'ny fikambanana foana izay hatramin'izay. Satria ny fahitana le faharesina sy fahavononan'ilay fokon'olona zany manome anay risika koa hoe hanohy hatramin'ny farany ary hamitatsaka ny sandavana an'ilay tetikasa. Ny tena tombotsoa tsapako aloha hatramina ampisan'ity sase ity dia tamin'ilay fitadiavana. Raha tao alohako nanao ny zavatra tsy zakan'ny ainako nataoko satria lasa tady ankehitriny nefa mba nisy an'io dia ohatran'ny hoe mba hitako mivoatra tena nety zany ny fiainako satria ao mba tonga amin'ilay zavatra mpakaroako na ny zaza mianatra ray na mara-tokantrano ray dia tena hitako hoe tena mba mivoatra tokoa. Misy ny fananganana fikambanana miaraka amin'ireo vondron'olona eto ifotony ny atao hoe fikambanana fandrosoana, izany hoe any aoriana any rehefa tsy eo intsony ny association CPGM dia mba ry zareo no manohy ny zavatra efa nipetraka, zareo no manohy ny zavatra efa vita, zareo koa no mola manohy ny tetikasa. Rehefa mijoro ara-dalàna ilay fikambanana dia efa manomboka izahay manome mizara traikefa amin'zareo ary manampy an'zareo hitady famatsim-bola ivelany koa mba ahafahana misehatra bebe kokoa ary mandalina misimisy kokoa na manitatra kokoa ny zavatra efa napetraka ay. Satria ao anatin'ny fikambanana fandrosoana io zao dia efa mieritreritra zareo nangataka taminay hoe mba omeo fampiofanana izahay momba fiompiana sy fambolena izay tsy ao anatin'ny inisiativan'ny CPGM fa miezaka izahay manome an'ilay izy mba ahafahany zareo maleo tena ao aoriana ao ka manohy isiny manabe ivony zavatra efa natomboka.